ato lasa mamiritra be ny tanàna zay ty mandoetra mana tena fampandrosoana nefa tsy manefa naharyary azy fa everina tonga fotsiny am'izao zay nareo zay tsy raha tiana mandroso ny tanàna aloavy ny etranao resaka match ataony amin'ny section jeudi zegny resaka match pré-saison zegny mba amagnana ny fitavian'ny saison vaovao amin'ny football USP nanafarana ny équipe avy amin'ny district namatsika mibianato amidy be zegny izy zegny ny équipe efatra nandeha anjara taminany mba ampizahavana antsika eto misy be fa karakaraha igny zegny le niveau-ny football mba tokony alaitsika tahaka zegny mba hankatsarana le
gony manafo andehanano match régional satria amin'ny championnat zegny atao championnat satria mitady le solotegna nosy be zegny ke noho zegny dia zegny antony nanatonga zay nagnano pré-saison ary io zegny vita match pré-saison io anomboka championnat amin'ny 8 octobre résultat ny championnat io première journée ACD contre AS Dia nandesa ACD 1-0. Deuxième journée ny ACD contre TP Sirama nahazo tamin'ny Troby ACD. De dernière journée niany hitantsika teo AS Dia contre TP Sirama miboaka mpandresy miboakany TP Sirama. Ny magnaraka zegny amin'ny pré-saison ty final nany le 1er octobre fa amin'ny 24 zegny misy match maresaka zegny ataontsika to Nosy Be amin'ny 24 septembre ho avy io dimanche avy zegny zay ionan'ny sélection Biana contre sélection Nosy Be magnentana atsika fagnaraka baolina vitra eto Nosy Be jiaby mbo avy amin'ny tournoi ekipitsika fa satria io zegny itsika jiaby kofa amin'ny pré-saison zegny 20 millions zegny trophée zaraigny aminay sy 20 millions ny équipe araiky fa samby amezana sahaza jiaby le équipe nandeha anjara tsika digna kely hoe efatra ro nandeha anjara fa araiky tsy nahaby MC Avimbelobe ohatra zao ny fizaran'le trophée premier zegny mahazo 2 millions d'ariary deuxième 1 million d'ariary troisième 600 000 ariary ary quatrième mahazo 400 000 ariary fitaterana andranomamy sy andranomasina Herendoza tandremo lahy fa tokana ny aina aza miandrika raha ratsy ny andro atao fitomombana tsara amin'ny fiomanana mitondrasy manaova salotraina arao ny toromarika ny tompona andraikitra ajao ireo fepetra momba amin'ny fitaterana anaty rano ianareo mpanamorolakana sy vedety madinika misy motera manarano fiofanana natokana ho anareo any amin'ny maso ivony APMF akaiky anareo indrindra raha misy ny tampoka na ny loza ampandrenesony APMF sy ny zandary ary manam-pahefana akaiky anao indrindra